ho fanamafisana ny fiarovana ny zony mpanjifa namola vola lalàna ary natolotra ny solomavim-bahoaka ny fikambanana miaro ny zony mpanjifa na ny réseau national de défense des consommateurs na ihany koa RNDC. Toa jerentsika ary ny sary. Eo anivon'ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoan'izao ny fandinihana ny tolo-dalàna mikasika ny antoka sy ny fiarovana ny mpanjifa, loi sur la garantie et protection des consommateurs. Ny fikambanana miaro ny zony mpanjifa miaraka amina solombavam-bahoaka no namolavola ny tolo-dalàna. Io moa tsy afa-po tanteraka fa misy ny azo haingana ka isaoranay aloha zany fa eo am'fanaovana ny rédaction farany zareo zao am'izay zavatra pitsopitsony izay neverina ho noatsaraina de satria napina koa ny avy tao ministère du commerce hoe loi sur la garantie et la protection des consommateurs. Zay zany ny afarany fampiresanay tao de ianareo moa zany tondra zay garantie satria misy tsy ampy kely tao aminay de hoeto zay iveriko fa misy aingatsika afana miaro mpanjifa aloha zay zavatra zay ka rehefa mivoaka tanteraka moa izy de tsy maintsy omenatsika rehetra daholo ny version rehetrarehetra final fa zay zany de natsoa afa-po zato sanjato aza fa afa-po kosa eo amin'ny valopolo isanjato amin'ny zavatra satria 160 articles no noentinay 113 ny fampiresanay omaly mbola anampy re zany zareo amin'ny loi sur les garanties dia mazava ho azy amidino amin'ilay proposition de loi sur la protection des consommateurs. Anisan'ny hevitra misongadina ao anatin'ny tolo-dalàna ny fametrahana ny filan-kevitra nasionaly ho an'ny fanjifana izay isahana ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny entana atolotra ny mpanjifa. Rehefa misy zany cadre juridique de misy koa zany cadre institutionnel na décidé hoe mbola matanjaka biaraka ny etretanay zay tokony ametrahana délégation nationale pour la protection des consommateurs fa napetraka kosa ny hoe conseil national de la consommation zay misy olo tena roapolo ao anatiny dia folo mpanjifa folo amin'ny andaniny fanjakana sy mpandraharaha manampy an'izay koa ny fanomezana agrément ahafana miagira vantanany amin'ny fitsarana ho an'izay zavatra mikasika ny mpanjifa ka rehefa misy fitarianan'ny olona. Ny fahatelo tena ngeza be de zay garantie am'izay tsika rehefa mividy zavatra manomboka zao. Tsika matetika rehefa mividy zavatra indrindra vao électroménagère de tofotra zany rehefa tonga any an-trano de azo avela satria tokony isy anaty facturany garantie manomboka zao amin'ny zavatra zay vidina. Fanamby ho an'ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa RNDC de ny ahafahan'ny malagasy manjifa entana ara-kalitao tsy lany andro ary misy antoka.